faly manatitra ny araba tokolasy toboko vavy sisa nisongadina ao anatin'ny vaovaontsika ara moa ny fanomanana ara-teknika izay atrehan'ny senita amin'izao fotoana izao entina natanterahana ny fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny faharoapolo ny volana desambra izao nisy ara moa ny fiomanana fiatrehana nisy ny atrika asa fiofanana izay niarahany ny senita tamin'ny OIF tamin'ny ity androany ity tokantrano eo amin'ny roanjato eo kosa no atahorana otraboina amin'ny fokotany Andranomahery vokatry ny fiakaran'ny rano ao anatin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao nitondram-bavaka ireo voafonja omaly sy tetsy amin'ny fiangonana METM PT la fitiavana Avarado ny Present Fellowship manasanao ara naraka ny vaovao hatramin'ny farany lafiny ara-politika no isantarantsika ny fampahalalam-baovao ny 20 Desambra ho avy izao dia hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa sy fifidianana solombavam-bahoaka isika eto Madagasikara tsy maintsy tanteraka ny fifidianana ao raha ny fanambiny senita ary amin'izao fotoana izao moa dia eo ampikarakarana ny lafiny ara-teknika izy ireo vola ravoavy sy tsiry rakotoarson nanao ny fanadihadiana mizotra araka ny tokony ho izy ary manaraka ny programa izay napetraka ny fanomanana ara-teknika hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voaloha sy ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho toto-saina miaraka ny 20 Desambra ho avy izao hoy ny filohan'ny senita Ramatoa Beatrice Atala momba ny fanontana ny bulletin tokana ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia efa misy ny ampahany vita avy any Afrika Atsimo ary ho tonga eto Madagasikara rapitso 3 Desambra ny emitra kely raha tokony ho tonga tamin'ny sabotsy zany aloha ny première vague dia ho tonga rampitso fatelon'ny volana Desambra ny antony io zany tsy hoe misy antony tena ataoko hoe goavana be le izy fa le cargo le avion cargo zany zay hitondra an'ireo entanareo dia avy any amin'ny pays hafa no tonga ao Afrika Atsimo zay zany no nisy fahatarany fahatongavany ao ary BDB koa zany le imprimeur zany laza taminay fa BDB ny bulletin vita an'zareo législative dia naleo ny andry nio cargo ngezangeza io fampamahazaka 80 district zany no zakan'le cargo ngezangeza dia natao prioritaire moa amin'izay lafin'izay izay district lavitra be indrindra toy ny province insulière manontolo zany zao dia efa vita ro tonga ny ato Atsimo Atsinanana ny any Melaka reny lavidavitra reny zany ny any Sava reny zany no tonga ary dia efa manomboka mampiditra ny entana moa zany satria BDB ny entana efa tonga ao ny kit rehetra manomboka rapiso zany izay dia le 4 maraina no miainga ny camion rehetra hitondra an'ireo entanareo ka araka ny lazaiko teo hoe tsy mbola tara ihany raha anatin'ilay chronograma ny senita zany zay fitondrana ny entana zay ny ambiny zany faharoa dia tonga amin'ny fahaenina ny volana Desambra dia 7 Desambra zany no miala eto reny zany no ataontsika hoe ohatrany hoe ny any Tamatavy zay kaiky fa ny any maro antsetra sy Soandranovongo sy ny karazany reny zany efa tonga rapitso ihany koa amin'izay fotoana zay raha mikasika ny fampidirana ampifidy ao anatin'ny lisy-pifidianana indray izay voafaritra fa ny 5 Desambra ho avy izao fotoana farany anatanterahana ny asa dia nambaran'ny filohan'ny senita fa eny anivon'ny fitsarana ny fangatahana amin'izao fotoana izao efa eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny ataoko hoe tsy fitoriana moa zany fametrahana requête FAOB ho an'ireo électeur omi ireo eto ampelantananay moa ny tribunal zay efa nandray an'izy ireny misy ny efa nivoaka ny didin'ny mpitsarana ataoko hoe ny ordonnance momba izany misy ny mbola ankoro misy anankiray moa zany dia ohatrany hoe nanda ilay mpitsara ilay président ny fangatahana zay nalefa tany ny antony moa dia mangataka izy ny mba ho tsirairay hono ny électeur manao an'ilay fangatahana tonga eny aminy nisy nefa efa niresaka ny fanaovana tamin'ny ministère de justice ny hoe anao fangatahana FAOB fa iza moa no ahafahana électeur avy any ambanivohitra anao an'izany fangatahana izany dia mbola eo ampiresahana ministère de justice zany zay amin'izao fotoana izao hoe ahoana ny ataony ilay mpitsara ho averina indray mandeha ve ny fangatahana amin'io district io sa dia efa ionona amin'ilay fandavana ny senita manerana ny nosy dia mahatratra 7,3 alina sy iray hetsy raha ny taremarika avy amin'ny senita ny mpifidy mangataka niditra ao anatin'ny lisy-pifidianana ary tonga eny amin'ny fitsarana ny fangatahany amin'izao fotoana izao